dia izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro izao no efa nametraka vato ao izy io, dia vato voazahatoetra, vato tsara izay fehizoro voaorona ho fanorenana mafy, ka tsy mba ho taitra izay mino azy. Isaia 9:20-20. Jesosy Kristy no hany fototra mafy azo anorenana ny fiainana raha lasaina bavy-malala. Izy no antom-pisiantsika, izy no antom-pivelomantsika, izy no vato fehizoro voazahatoetra, ka izay mino an' Jesosy Kristy dia tsy ho taitra ary ahatsiaro fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina. Tsy misy famonjena amin'ny hafa eto ambon'ity tany ity, ary tsy misy fanorenana izay azona fiadanana raha tsy eo amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny fanorenana eo amin'i Jesosy Kristy dia tsy amin'ny teny na fahatsapana fotsiny izany, fa amin'ny fankatoavana ny teniny sy ny fanaovana ny sitrapony. Raha tian'Andriamanitra izany tsika dia manatanteraka ny sitrapony amin'ny alalan'ny fankatoavantsika ny teny. Ny finoana marina ihany koa dia hita amin'ny asa izy io, ary izay tariny fanan'Andriamanitra no tena zanak'Andriamanitra. Isika ihany koa dia antsoina hitombo ho te-polo masina miorina amin'ny Kristy ary ho jerena sy ho lanjaina ny toetrantsika io. Rehefa mijery sy mandinika ny toetran'i Jesosy Kristy isika dia miova tsikelikely ihany koa hitovy aminy ny fiainantsika. Koa zava-dehibe ny fifandraisana amin'i Jesosy Kristy, zava-dehibe ny fibanjinana aminy, satria rehefa mibanjina azy isika dia manahaka azy isika, ary izay fanaony no ataontsika ary metoky aminy isika. I Kristy no fototra tokana izay iorenan'ny fiainana mba tsy ho rava, ary izy irery ihany no loharan'ny famonjenantsika tsiraray avy. Ny fanorenana marina ihany koa dia fankatoavana ny tenin'i Kristy, tsy ampy ny mihaino fotsiny na ny mahalala fotsiny, fa ilaina ihany koa ny mampiatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainana andavanandro. Ny fiainana izay tariny fanan'Andriamanitra dia mitondra fitomboana, mitombo amin'ny lafiny rehetra izay tariny fanahy masina mantsy, dia mitombo amin'ny fahatsarana, mitombo ho te-polo masina, ary miova tsikelikely ny fiainantsika mitovy an' Jesosy Kristy. Miantso anao ny Tompo amin'izao fotoana izao, andeha isika andinika eo ambonin'inona no anorenantsika ny fiainantsika. Raha tsy eo amin'i Kristy izany dia tsy haharitra velively raha lasaina bavy-malala, koa antsoina ianao, antsoina ny ankonanao, antsoina isika anio mba tsy ho mpihaino fotsiny, fa ho mpanara-dian'i Kristy, ho mpankatoy ny teny Jesosy Kristy. Avy alao ihany koa ny fanahy masina hitarika antsika isan'andro isan'andro, satria izany fanahy masina izany no hitari-dalana antsika, hampianatra antsika, hananatra antsika, ka tonga antsika hatsapa ny fitantanan' Jesosy Kristy, hatonga antsika hibanjina an' Jesosy Kristy. Andeha ho apetratsika ambavaka izany afatra ho aisanao izany amin'ny teny ity vavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra noho ny teninao, misaotra noho ny fahatsaranao, misaotra namezanao anay izao maraina vaovao izao, misaotra noho n'izany afatra izany. Zava-dehibe eo amin'ny fiainanay tokoa ny fibanjinana anao, satria izany no manasitrana anay tsiraray avy, izany no hitarika anay ho amin'ny famonjena. Momba ny ankonana tsiraray avy izay manaraka ity fandaharana ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.